manomboka ny taona 2010 hatramin'izao ny firenena sinoa no mpiara-miasa ara-barotra voalohany aty Afrika. Mihoatra ny 20% amin'ny fifanankalozana ara-barotra amin'ireo firenena afrikanina iarahana amin'ny Chine avokoa. Ny taona 2010 no makaty no tena niroborobo be ny fiaraha-miasa. Taona 2010 izay nahaterahan'ny FOCAC na Forum on China-Africa Cooperation. Inona marina ny atao hoe FOCAC? Fiaraha-miasa inona avy no hita ao? Tolo-kevitra avy aiza no namoronana izany? Tsara ho fantatra fa teratany malagasy no isan'ny tompo-kevitra namoronana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika na ilay antsoina hoe Forum on China-Africa Cooperation. Afoezina amin'ny hoe FOCAC. Ny volana Mey 2017 nitsidika ny Chine ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy tamin'izany i Lila Ratsifandrihamanana. Ny aona sy ny fampiresaka tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa Tang Jiangshuan izy. Ity ministry ny raharaham-bahiny malagasy ity no nandroso sosokevitra hoe manam-paniriana ny anana fifandraisana mafonja amin'ny sinoa ny firenena afrikanina. Naomby ny tolo-kevitra, eritaona tao aorian'izay nijoro ny FOCAC ny taona 2010. Firenena afrikanina 350 samy nanao sonia nanaiky ny ompikambana ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny sinoa. Eswatini no firenena afrikanina tokana tsy mpikambana ao anatin'ity forum ity. Ny antony, nanana fifandraisana ara-diplomasia manokana tamin'ny Taiwan izy ireo. Maromaro ireo teboka noresahana tamin'ny fananganana ity firaisambe ity. Goavana indrindra amin'izany ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena sinoa sy ny firenena afrikanina. Fametrahana ny fandriam-pahalemana ary ny fametrahana ny tanjaka ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Vita ny fifanarahana sy ny kipitsopitsony rehetra mifandraika amin'izany. Ny volana Oktobra 2010 no natao ny fihaonam-be voalohan'ny FOCAC tao Pékin, renivohitry Chine, nandritra ny fitondran'ny Jiang Zemin. Un nouveau chapitre pour les relations sino-africaines, izany no niantsona azy tamin'izany fotoana. Raha dika tsotra dia hoe dingana vaovao amin'ny fiaraha-miasan'ny Chine sy ny firenena afrikanina. Tao anatin'ny 20 taona mahery nijoroany, tsy nitsahatra nivelatra ny sehatry ny fiaraha-miasa tao anatin'ny FOCAC. Nisesy sy ny fitsidiana nataon'ny tompon'andraiki-panjakana ambony, na ny Afrika makany Chine izany, na ny Chine makaty Afrika. Afrika ny kontinanta voalohany notsidihany filoha sinoa Xi Jinping tao aorian'ny fahalaniany fandroany hitondra ny firenena sinoa indray ny taona 2012. Firenena maromaro no notsidihany tamin'izany, isan'izany Afrika Atsimo, Rwanda, Senegal, ankoatr'ireo firenena hafa efa notsidihany teo aloha. Nosindriany tao anatin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy fanoritana ny sorodalam-pampandrosoana vaovao iarahan'ny sinoa sy ny afrikanina. Taona 2010, sambany teo amin'ny fihaonam-be iraisam-pirenena teo amin'ny Chine sy Afrika no nahatrehana filoham-pirenena miisa 70 isa. Andiany fahatelo tamin'ny fivoriam-ben'ny FOCAC io, natao tao Beijing ihany, nandritra ny fitondran'ny filoham-pirenena sinoa Hu Jintao. Septembre 2012, navaozina ny Forum sur la coopération sino-africaine na FCSA, izay tafiditra tanteraka ao anatin'io fanamafisana ny fiaraha-miasa io. Tao Beijing, renivohitry Chine hatrany no nanatanterahana izany fihaonana izany. Nanatrika izany ireo firenena 450 mpikambana ao anatin'ny FOCAC, izany hoe i Chine sy ireo firenena afrikanina 350.
efapolo ny filoham-pirenena nanatrika ny fionam-be, 10 prime ministre, nanatrika izany ihany koa ny filoha sy ny filoha lefitry ny vondrona afrikanina. Nandritra ity fivoriam-be ity, mpitondra fanjakana afrikanina maro no niaona ny vantana tamin'ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping. Isan'izany ny avy any Tanzanie, Togo, Lesotho, République démocratique de Congo, Burundi, Gambie, Ouganda, Centrafrique, Cap-Vert, Maroc, Algérie, Sao Tomé et Prince, Tchad, Tunisie ary Zimbabwe. Manodidina ny 7 isa-teo ny lanonam-panjakana no tanterahana nandritra izany. Fifanarahanm-piara-miasa hatramin'ny 50 ihany koa no vita sy ny niarahana tamin'ireo tompona ndraikim-panjakana afrikanina. Niakatra hatrany ny teti-bidin'ny fifanankalozana ara-barotra teo amin'ny firenena afrikanina sy sinoa tao aorian'izay. Tamin'ny taona 2024, mitentina 500 miliara dolara io fifanankalozana ara-barotra io, efa mihoatra ny 20 eny tamin'ny tarehimarika tamin'ny taona 2000 izay nanombohan'ny fiaraha-miasa. Ny taona 2020 no mankaty, ny firenena sinoa no mpiara-miasa ara-barotra voalohany indrindra aty Afrika. Niazakazaka toy izay ihany koa ny fampiasam-bola ataon'ny sinoa aty Afrika. Tamin'ny taona 2022, efa tafakatra 10 miliara dolara amerikanina izany. Manodidina ny 730 iseo ireo orinasa sinoa mamaso vola sy misahana tetikasa aty Afrika. Amampolony ireo antsoina hoe zone de coopération économique et commerciale sy parc industriel izay hiarah-miasa amin'ny sinoa aty Afrika. Nanangana ivon-toerana famokarana manaraka ny teknôlôjia vaovao aty Afrika i Chine. Nisehatra amin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa vaventy toy ny lalam-by, autoroute, seranatsambo sy orinasa fanodinam-bokatra samihafa. Nizaratraka efa be amin'ny tontolon'ny fambolena taty Afrika izay isan'ny fototry ny fandrosoan'ny firenena sinoa ankehitriny. Nisongadina tamin'ny fotodrafitrasa izao ny lalam-by Mombasa-Nairobi any Kenya izay tetikasa goavana niarahana tamin'ny sinoa. Ao anatin'ilay tetikasa lehibe aty Afrika antsoina hoe ceinture et route. Sady nanohana ara-bola no niandraikitra ny asa ry zareo sinoa. Mirefy 270 kilometatra izy io, mampitohy ny seranantsambon'ny Kenya sy ny renivohitry Nairobi. Misitraka tombotsoa amin'ny fahavitan'ity lalan'ity ireo firenena afrikanina tatsinanana rehetra. Roa taona sy tapany monja ny faharetany nanaovana ny fotodrafitrasa. Namorona asa vaovao ho an'ny olona 9,400 alina ny fahavitan'ity lalan'ity. Nampitombo ny ari-karena faobe ao Kenya teo amin'ny 2.5 isanjato. Tato anatin'ny 420 taona farany, mirefy 4,000 kilometatra ny lalana namboarin'ny sinoa taty Afrika. 4,000 kilometatra toy izay ihany koa ny lalam-by, seranatsambo 20 isa ary tobo famokarana angovo mihoatra ny 20 isa. Fotodrafitrasa misandraika amin'ny sosialy indray, tao anatin'io fepitaona io ihany manodidina ny 30 ny hôpitaly sy klinika namboarin'izy ireo taty Afrika. Sekoly 70 kianja fanatanjahantena 520 ary tetikasa mifandraika amin'ny fambolena manodidina ny 500 isa. Ho an'ny Senegal manokana, manodidina ny 20 isanjato amin'ireo fotodrafitrasa mandeha amin'izao hiandraka etan'ny sinoa avokoa. La Chine est le partenaire le plus grand investisseur aujourd'hui au Sénégal, parmi tous les partenaires du Sénégal. Ces investissements de la Chine vers le Sénégal, ces échanges économiques
ont une particularité spécifique. La Chine aujourd'hui représente un partenaire privilégié par rapport aux investissements et aussi aux infrastructures. Presque toutes les autoroutes actuellement que nous voyons au Sénégal qui sont en construction et qui sont en voie de construction sont réalisées par les entreprises chinoises. Mais aussi il y a d'autres secteurs stratégiques dans lesquels la Chine s'investit, dans le secteur stratégique de l'agriculture, de l'hydro-agricole et d'autres secteurs, aussi des télécommunications. Donc nous pensons qu'il y a eu un bond qualitatif et un bond quantitatif par rapport aux relations économiques et commerciales entre la Chine et le Sénégal. Mais nous attendons de renforcer en fait ces relations-là. Parce que le Sénégal aujourd'hui a défini une nouvelle stratégie de souveraineté économique. Ankoatry ny toe-karena, nomendanja ihany koa tao anatin'ny fiaraha-miasa voakaka hatrany ny lafin'ny kolontsaina sy ny famolavolana ny tanora. Maromaro ireo lanonana novolavolaina, isan'izany ny Festival de la jeunesse Chine-Afrique, Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique, Forum sur la coopération médiatique sino-africaine, Forum conjoint Chine-Afrique. Misy ihany koa ny fandaharana asa momba ny fikarohana sy fifanakalozana toy ny Forum des jeunes leaders Chine-Afrique sy ny Forum des peuples Chine-Afrique. Ao anatin'izany ny fanomezana vahana ny fifampizarana eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery, eo amin'ny tanora sy ny vehivavy, eo amin'ny samy fikambanana tsy miankina ary indrindra ny fifanakalozana momba ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Raha ny momba ny kolontsaina manokana, maro ireo ivotoerana ara-kolontsaina najoron'ny fanjakana sinoa. 20 ny Institut Confucius ary 20 ny fianarana Confucius aty Afrika. Tonga hatrany ny isan'ireo tanora afrikanina mandeha mandranto fianarana any Chine. Raha ny antontanisa ofisialy farany izao tamin'ny taona 2024, manodidina ny 10,000 alina ny isan'ny mpianatra afrikanina maneho fianarana any Chine. 95% amin'ireo mpianatra teratany vahiny maneho fianarana ao amin'ny université any an-toerana avy aty Afrika avokoa. Sehatry ny fizahantany, firenena 430 aty Afrika amin'izao no efa tafiditra ao anatin'ilay hoe destination approuvée ho an'ireo vondrona mpizahatany sinoa. Kontinanta isan'ny tiany mpizahatany sinoa tsy diana indrindra i Afrika. Ao anatin'ny fiaraha-miasa, misy ihany koa ny fifanakalozana ara-sosialy izay mipetraka ho tantara eo amin'ny firenena roa-tonta. Tamin'ny taona 2014, lasibatry ny horohorontany ny tao Yushu ao amin'ny faritan'ny Qinghai. Nanolotra fanampia anamboarana ny sekoly ambaratonga fototra iray tao ry zareo avy any amin'ny République démocratique ny Congo. Nampitondraina anarana ho Amitié sino-congolaise ilay sekoly io rehefa vita. Tontolon'ny fahasalamana. Maherin'ny 2 alina amin'izao ireo mpiasan'ny fahasalamana sinoa misandrahaka aty Afrika mifanampy amin'ny fitsaboana. Tamin'ny taona 2014, nandritra ny fianaky ny tsimok'arentina Ebola tamin'ireo firenena afrikanina tandrefana, manodidina ny 10 isa ireo manam-pahaizana sy mpitsabo sinoa ny fanometanana tamin'ny ady amin'izany aretina izany. Nahazo fankasitrahana manokana izy ireo tao aoriana haresen'ilay valana aretina. Nandritra ny fotoana niatrehana ny valany aretina Covid-19, nandefa manam-pahaizana ara-pahasalamana sy fitaovana fitsaboana ary fiarovan-tena samihafa taty Afrika ihany koa ny fanjakana sinoa. Tamin'ny volana Jona taona 2024, nisy ny fihaonam-be manokana teo amin'ny Chine sy Afrika izay nametrahana tanjona amin'ny ady amin'ny fianaky ny valana aretina Covid-19. Filoham-panjakana afrikanina 13 no nanatrika izany mivantana, ny hafa tamin'ny alalan'ny visioconférence.
nasaina manokana nanatrika ny fivoriana ihany koa ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana sy ny tale jeneralin'ny OMS. Nambara tao anatin'izany ny fanamafisana ny fiarah-miasa hanarenana ny fatiantoka rehetra nandritra ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Vita sy ny tamin'izany ny fanamboarana ny ivitoerana aty Afrika isahana ny ady amin'ny valanarentina. Ny fanjakana Sinoa no nanao ny fifanarahana tamin'ny vondrona Afrikanina. Namafisina ihany koa ny fikarohana momba ny vaksiny niarahana tamin'ny manampahaizana Afrikanina toy ny avy any Egypte sy Maroc. Ny firenena Afrikanina no laharana voalohany nisitraka ny vaksiny rehefa vita ny fikarohana ary naomby ny andrana natao. Nateo aza ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 nitohatra ny fiarah-miasa ara-toekarena teo amin'ny Chine sy Afrika. Manodidina ny 100 ireo tetikasa notohizana tamin'ny taona 2024 tao aorianan'ity fihaonan'ity. Niakatra 4 faingo 400 ny tahan'ny fampiasam-bola ny Chine taty Afrika. Nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'io taona io ihany, manodidina ny 20 miliara dolara ny teti-bidin'ny fifanakalozana teo amin'ny rotonta. Nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny gouvernement Sinoa hanafoana trosy amin'ny firenena miisa 10 taty Afrika. Du fait que cette coopération respecte la souveraineté des États, discute sur la base des intérêts mutuellement bénéfiques pour nos États, pour la Chine et les pays africains. Et c'est une coopération qui est franche et sincère, avec beaucoup d'amitié et de fraternité. Nous le voyons dans nos rapports avec le gouvernement chinois sur les différents projets sur lesquels nous nous sommes entendus. Donc c'est pour cela que de plus en plus les pays africains sont intéressés tout au moins à approfondir leurs relations avec la Chine. Mametraka fanamby ara-toekarena goavana hatramin'ny taona 2024 i Chine sy Afrika amin'izao ao anatin'ny fiarah-miasa. Nisongadina izany nandritra ny fihaonam-be Fokak farany natao tany Beijing teo. Isan'ny nambaran'ny filoham-pirenena Sinoa tao anatin'izany ny fanafoanana ireo haba amin'ireo entana hafaran'ny Chine avy any amin'ny Afrikanina marefo, manana fifandraisana ara-diplomatika amin'izy ireo. Hatrany amin'ny 300 miliara dolara ny teti-bidin'ny entana hafarana avy aty Afrika makany Chine ao anatin'io tanjona lavitra ezaka io. La Chine a décidé de retirer les taxes d'importation sur les produits venant de tous les pays les moins avancés qui ont établi des relations diplomatiques avec nous. Pandray anjara mavitrika amin'ny Forum on China-Africa Cooperation na FOCAC Madagascar. Isan'ireo nitarika délégation nanatrika ny fihaonam-be tany Beijing farany teo ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Inona avy ireo tombontsoa ara-toekarena azontsika nandritra izany fiarah-miasa izany? Anao ahoana ny toy ny fiarah-miasa?